fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia ho aminao mandrakarivana eny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina no ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana nahatrarana indray ity alahady 12 Martsa 2020 ity. Ary dia mangataka nindra fosiny famelan-keloka ry tompo raha hitondra indray ny afatrao. Mangataka indrindra ihany koa ny asan'ny fanahy masina iasa manan-kery eto amin'izao fandaharana izao anendry ny lelan'ny mpanomponao ary ny voninahitra dia ho anao rery ihany ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Amen. Ry havana nijery ny ambaran'ny soratra masina mahakasika ny aretina isika tamin'ny lasa teo ary mbola hotoizantsika amin'ny ity alahady ity izany. Nambarantsika ary tamin'ny lasa fa tsy misaraka fa tena mifaningitra ny tantaran'ny fahalavon'ny zanak'olombelona sy ny aretina ary ny fahafatesana naterak'izany. Amin'ny ankapobeny dia mariky ny fanameloana sy fanozonana ny aretina fa ny fanasitranana kosindray dia mariky ny fahasoavana sy ny fitahiana. Tsy ny fahafatesan'ny mpanota na ny ratsy fanahy kosa nefa ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fiovany, ny fiovam-pony sy ny fahavelomany araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Ezekiela mpaminany, Ezekiela 7:20 ka eo amin'ny andininy 7:20 misy zao teny izao zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoy Jehovah tompo fa tsy ny alany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ary noho izany ry havana dia tsy maintsy ho fongana, ho foana, ho levina mandrakizay ny aretina sy ny fahafatesana. Tsy azo lavina na hodiny tsy hita ny aretina zay tena mirongatra be amin'izao fotoana hitenenantsika izao dia ny coronavirus na ambara amin'ny teny siantifika hoe COVID-19. Fa na inona na coronavirus no anaran'ny aretina dia mifandray amin'ny ota ary natao horesena miaraka amin'ny fahotana. Ary ny teny faminaniana moa sy ny teny fikasana momba ny Mesia dia samy manambara sy manapirofo fa ilay mpanjaka ny fahamarinana dia Jesosy Kristy, izy no nitory ary koa nanatanteraka ny famahana ny mpifatotra ary ny fanasitranana ny marary. Ary toko sy andiny soratra masina maro manambara izany. Ohatra ao amin'ny Isaia 7:30 eo amin'ny andininy 4:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy isy amin'ny ponina ao hilaza hoe marary ao ny olona zay mitoetrao dia voavela eloka. Dia asika vakina ihany koa ny bokin'ny Malaky ao amin'ny Malaky 3:7 eo amin'ny andininy 20 dia mbola hitantsika izao teny zao koa vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako Jehovah tompony maro zany ny teny ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voga ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifa. Zany hoe ny famonjena dia tsy ho tanteraka amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy fa amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny marina. Fahafatesan'ilay hany marina dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Lay mesina mpanantenaina fa ho tonga hanasitrana hitondra ny aretin'ny olombelona mpanota araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany ihany 7:20 ka eo amin'ny andininy Isaia 7:20 eo amin'ny andininy 4:5 zay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapoina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy Jesosy Kristy dia voalefina noho ny fahadosontsika sy ny torotronina noho ny helotsika
ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Amen izany ry havana dia amen. Ary efa mahery ny 2 taona lasa izao no efa tonga ny Mesia. Eny, kapoina tokoa Jesosy Tompo, nalaim-baraka naka ny toeran'ny olomeloko izy, fa hitantsika fa alohan'ny fanasitranana dia famelan-keloka mandrakariva no nambarany, voavelany eloko ao. Teny mampiseho mazava fa mifandray ny fanadiovana, fahadiovana ara-panahy dia ny fisitrahana famelan-keloka sy ny fahadiovana ara-nofo dia ny fahasitranana. Arak'izany, ny fanasitranana dia tena miara-dalana amin'ny famelan-keloka, tahak'izay voalazan'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7 eo amin'ny 2:7 milaza hoe amin'ny anaran'ny Tompo misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay misy adoninao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Tenin'ny mpanao salamo mampibaribary sy manapirofo fa ny famonjenantsika olombelona dia tsy misy avy amintsika, na dia kely aza, fa avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra irery ihany, no ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, no ny endriky ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly raha nanambarany amin'izany fahasoavana izany izy ao amin'ny epistily nosoratany ao an'ny fiangonana tany Efesosy, ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 2:2 eo amin'ny 5:7 dia hoy ny apôstôly Paoly manoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy hirehare. Ry havana, olona marary maro no nitangorona teo amin'ny Tompo, ary nahazo fahafampo avokoa ny olona rehefa nino, ary nino fa manana fahefana mela heloka sy anasitrana ny Tompo Jesosy. Profita maso izay maneho fa zava-dalina, zava-panahy ny fanasitranana ny tanterahan'ny Tompo sy ny famelan-keloka no zarainy. Eny ry hava-malala, nanasitrana ny Tompo mba ho fanehoana, ho fanamasinana fa ny fahefan'ny teniny dia miteraka hery tsy ahitoaina, satria izy Jesosy Kristy no tompon'ny hery sy ny fahefana araka ny nambarany tamin'ny mpianany ao amin'ny Matio 7:20 hoe efa nomenao izy, nomen'Andriamanitra ray azy zany, efa nomena ny hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany. Eny ry havana, nanasitrana sy namela heloka ny Tompo ho fanehoanam-pahabe maso, ho hitan'ny olona rehetra, ho fampiareharina eo anoloan'ny be sy ny maro fa izy tokoa, izy mihitsy, eny izy irery ihany, fa tsy misy hafa ilay voalaza fa tokony ho avy, tsy nisy talohany ary tsisy Mesia intsony aoriany. Raha tonga teto an-tany nanao ny asany Jaona mpanao batisa izay rahalahin'i Jesosy ko Saint-Germain dia mpisava lalana azy, izany no iraka nampanaovin'Andriamanitra any Jaona mpanao batisa. Fa rehefa tonga Jesosy ary rehefa 22 taona natongavan'i Jesosy Kristy tao an-tany, lay Mesia mpamonjy zao tontolo zao dia tsy hisy intsony Mesia mpamonjy aoriny. Ny ankoatra azy, mpaminany, mpampianatra, eny Mesia sandoka. Izy rery ihany, tsy misy hafa no ilay tonga anatanteraka ny teny faminaniana ao amin'ny Isaia 3:15 eo amin'ny 4:7 izay efa nivakitsika teo. Ary mbola miverina moa izany ao amin'ny filazantsara Matio 5:9 eo amin'ny 7:20 izay asika vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe, fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika idiranao ambany tafotranoko ao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Ny fanasitranana ny demoniaka dia manana dikany mafonja ry havana. Profo maneho miharihary ny fandraisen'Andriamanitra, ny asa matin'ny Lucifera, Satana, Belzeboba sy ny firongony, maneho fa Andriamanitra no mandresy amin'ny alalan'ny fanahiny mahery, mandresy ireo fanahy ratsy maro mieleny amin'ny rivotra. Ary moa tsy izany ity coronavirus ity, virus izay mitombo faran'izay haingana,
olona be deaibe tokoa no tratra ankehitriny arariny loatra raha samy maka ny fepetra entitra azo ny atao ho fiarovana ny mponina ao aminy ny fitondram-panjakana tsirairay avy manerana izao tontolo izao ry havana ny fanasitranana ataon'ny tompo jesosy kristy tsy misaraka amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny fanambarana ny filazantsara ny fanjakan'andriamanitra tsy misaraka ihany koa amin'ny famelan-keloka eny tsy misaraka indrindra koa amin'ny finoana raha nanambara jesosy kristy tompo tokoa fa ny finoana taka ny voatsinampo izy dia mahafindra tendrombohitra ary tsy mba nanasitrana tamin'ny fomba manakoako na tamin'ny fomba ny talakotrokotroka ny tompontsika fa tamin'ny fomba tsotra azo ambara hoe mangingina azy matetika dia noperany ireo olona nahazo fanasitranana mba tsy teny amin'ny hafa tsy resaka ny amin'izy jesosy kristy akory ny zavatra tena nikendren'ny tompo ry havana tamin'ny asany tanterahany dia ny ahatonga saina ny vahoaka eny ny ahafantaran'izy ireo fa izy no lay mesia lay zanak'andriamanitra efa nampanantenaina ary nambarany ombieny fa mila mibebaka ny olona satria ho izy rehefa nitory ny filazantsara izy efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary zany indrindra no nataony raha nitory filazantsara voalohany izy tory teny voalohany ao amin'ny Matteo 4:7-10 laza hoe amin'ny anaran'ny tompo mibeba ianareo izy zany nambarany tamin'ny vahoaka nitoriany teny fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ry havana ny hery tao amin'ny tompo izany ny nentiny nanasitrana ndongia vakitsika ny voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka 5:5 ka eo amin'ny andininy 7:70 ahitantsika izao teny izao vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra jesosy dia nipetraka teo ny fariseho sasany sy ny mpanoradalàna izay fa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilea sy Jojia ary tany Jerosalema ary ny herin'ny tompo zay ny voasoratra ny herin'ny tompo dia tao aminy mba hahasitranany ary asa natadiditsika fa mahakasika ny fanasitranan'i Jesosy lay vehivavy narary nandritra ny 12 taona dia toy izao ny voasoratra mbola ao amin'ny Luka ihany io Luka 5 ka eo amin'ny andininy 9:70 hoy ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy zany no miteny tamin'ny mpianany nisy olona ozy izy nisy olona nanendrea ary fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko rehefa nahita zany kosa ny fariseho sy ny mpanoradalàna ary ny olona ny ankamarony dia inona no tsapany zany hery mampitolagaga izany saingy tsy mba nino izy ireo fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy fa novesary ninona ny fony rehefa malala ao amin'ny tompo novesary ny fialonana izany nameno ny fon'ireo mpitondra fivavahana jiosy tamin'izany fotoana izany ary ny amandrika ny anameloka ny amono ny tompo izany no ny masoan'izy ireo hanika nampirisika ny tarika ny vahoaka hanenjika sy hifofo ny eny Jesosy Kristy izany no nikelezan'izy ireo aina fatratra ary noho izany dia teo amin'ny hazo fijaliana no fantsika Jesosy Kristy saingy fantatsika koa moa fa izany raha teo no efa planin'Andriamanitra ho fanavotana izao tontolo izao ary raha ny marina dia tsy ny fahasitranan'ny aretina loatra nge no tena famantarana maneo fa zanak'Andriamanitra eny Andriamanitra mahagaga sy mahery Jesosy Kristy na dia tena zava-dehibe aza sarobidy ny fanasitranana nataony tsy dia ny fanasitranana ny vatana loatra no tena zava-dehibe fa ny famantarana ny amin'ny Jona ozy izy araka ny voasoratra amin'ny Matteo 2:20 eo amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:40 io famantarana io ry havana dia mifono hevim-panahy manondro ny fahafatesan'ny tompo eo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany amin'ny maty nanasitrana Jesosy lay tsy miova omaly sy nio ary mandrakizay
ary mbola manasitrana izy ary ambara ny mpandinika ny soratra masina fa ny teny nataony Jesosy tompo tamin'ny fanasitranana ny rafozam-bavy ny Petera sy ny teny nataony raha nanasitrana ilay lehilahy nidiran'ny fanahy maloto tao amin'ny sinagoga izy dia avy amin'ny matoan-teny grika iray ihany. Zany hoe na fanahy maloto na tazo dia mitovy ihany ny teny nampiasain'ny tompo. Manamafy izany fa tsy misaraka amin'ny asan'ny devoly amin'ny fanahy ratsy afafin'ny devoly ny aretina toy ninona ny virus ao anatin'ity coronavirus ity. Ary maninona moa ny tsy ho azon'ny mpanompon'Andriamanitra tena manana firaisana amin'Andriamanitra toy ninona zany na ny voaositra toy ny mpiandro ohatra ny mandroaka de minisy mandroaka ity virus ity amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo ary azo mafisina ry havana fa tena mifaningotra ao anatin'ny soratra masina ho isika ny fanasitranana ny aretina sy ny fanavotana tamin'ny alalan'ny fanaovan'ny tompo sorona ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Ary ny rainy Jesosy Kristy nomeny baiko ny fiangonana hanambara ninona ny filazantsara ny vaovao mahafaly nomeny fahefana ihany koa anasitrana amin'ny alalan'ny fametran-tanana. Ary hitantsika izany ohatra ao amin'ny Marka 4:20 eo amin'ny 9:20. Eny nanasitrana ny apôstôly tamin'ny fampiasana ny anara maherin'i Jesosy Kristy tahaka izay nataon'ny Petera sy Jaona ao amin'ny asan'ny apôstôly 3 ao eo amin'ny 9 raha nisy tadiditsika angamba ny tantara ilay lehilahy malemy tongotra zay nangataka napetran'ny fianakaviany angataka teo amin'ny vavahadiny tsara endrika ka rehefa nandalo moa izy roa lahy ireo de hoy Petera hoe tsy manana vola mikarena izahay amoenanao izy fa zay anananay no omena ianao ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta mitsangatsangana dia nitsangatsangana ny antsampotra ilay malemy tongotra ary dia afaka nandeha. Ny asan'ny fiangonana ry havana fanohizana ny asa no tanterahany tompo arak'izay hitantsika ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Ry havana ny fahasitranany marary dia miara-dalana hatrany amin'ny heriny vavaka kanefa koa ny aretina ny fanaintainana eny ny fahafatesana aza dia zavatra rehetra ihany koa azo ambara miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia zay vao antso araka ny fikasan'ny raha teo zay moa ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:20. Ny coronavirus hoe ry havana azo ambara ihany koa fa anisan'ny fanairana fampahafantarana ny olona izay manamafy ny fony mandrakariva olona mafiatoka io ny tenin'Andriamanitra tsy miraika amin'inona amin'ny zava-panahy fotoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra izay no ambarany coronavirus io ihany koa fotoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra izao fotoana ankehitriny zao tokony hibebahana andinina iainana ny sitrapon'Andriamanitra indrindra amin'izao vanim-potoanany karemy izao fa namirongatra natsia ny fahotana sy ny aretina maro ateraka izany niteraka ny fahotana dia tsy ireny tsy ny aretina tsy ny fahafatesana no tompony teny farany eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina tsy ary havana Andriamanitra irery ihany no tompony teny farany dia ilay Andriamanitra fitiavana zay nanome ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary tsy misy hafa amin'izany ny mahakasika ny fiainan'ny firenentsika. Miara-mahita isika fa tena marary ny firenena mibosesika miditra eto ny faika-kolotsaina vahiny manao toy vakana ny vonon'olona ary tsy mba ny fianaky ny kolikoly na ny alatra na ny trafika samihafa na ny vaky fasana intsony ny mampiravitanana ny besin'ny maro fa ny fanao mamofady sy mampiorokoditra toy ny inona ny fametavetana ny olon'Andriamanitra ny fanolanana ary ny famonon'olona amin'ny fomba feno abibiana zay tsy mbola fahita hatrizay. Tsy vitan'izany fa raha efa saika gisitra i Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-toekarena fahavalo amin'ny rambony taona vitsy lasa izay
dia mbola niemotra ihany ary fahadimy na faefatra amin'ny rambony am'izao tsika miteny zao ary am'izao fotoana itenena izao ryavana dia miteraka ahy mba tsy lazana hoe orooro na psikôza ny firimiriminy ity aretina coronavirus izay isorana n'Andriamanitra aloha fa tsy mbola tafiditra eto Madagasikara na dia efa misy azany fiantraikany ratsy eo amin'ny lafiny fizantany sy ny fifanakalozana arabaritra kanefa ambony lavitra ny ain'olombelona ryavana ambony lavitra satria araka ny tenin-drazantsika hoe fitenitsika hoe lahatokana ange ny aina ary teny pahendrena izany ryava malala tsy mba lakolosy fanairana intsony no mitranga maneran-tany fa loza mitatao eo ambony lohantsika menakavy izay tsy tokony hatafandromandry tsy mety intsony ny mangatakandro fa andao re iara mitalao ny famindrampon'Andriamanitra hamoritra lohalika isan'andro manalina anandratra vavaka fonana sy fibebana satria voasoratra hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako Jehovahandriamanitra no avy anetry tena sy hibebaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-damitra aho ka amela ny elony asitrana ny taniny voarakitra izany fantatsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo ryavana Andriamanitra dia marina Andriamanitra dia masina mahatoky tsy mba mivadika tena fitiavana izy ary tsy mba olombelona ka andainga tsy sanatry satana rainy lainga Andriamanitra tsy mba olombelona ihany koa ka hiteny zavatra zay tsy voahevitra ary tsy ho tanterahany sanatry rehefa miteny izy ka manaraka ny sitrapony isika zanak'olombelona indrindra isika zay efa zanany natsangany ao amin'ny Jesosy Kristy dia tena ampahitany ny voninahiny koa dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny talohan-kehitriny ary ho azy mandrakizay ary ho antsika rehetra ny hery ny faherezana amen hivavaka isika ryavana ry rainay tsara indrindra misaotra anao zay ry tompo fa ny afatrao irery ihany ny mamelombelona ny fanantenanay mampiorina tsara ny finoana ty anatinay aty ary indrindra ry tompo mampandiny tenanay ihany koa satria fotoana indrindra andinina tena izao hiverenana aminao izao hiverenana amin'ny teninao ry tompo satria mbola tsy mandringana ianao noho ny Mahandriamanitra fitiavana anao fa mbola mitaona anay hibebaka ka dia misaotra sy mankasitraka anao zay ry tompo ary engany ity Madagasikara ity Andriamanitra engany ny vahoaka malagasy ny piray tanindrazana amin'izao fotoan'izao mba voaro amin'ity coronavirus ity tena ataonao miavaka tompo satria mbola maro ny olona mifona mibebaka tsy manompo sampy tsy manompo tomporoa ary tena mino ny famonjenao koa dia miandro valimbavaka avy aminao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina zay omena mandrakariva ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lay mifona ho anay hatrany eo ankavanany ray no anandratana ny tonimbavaka amen ryavana tapitra ny fandarantsika koa dia manao velomanao tahiny tompo dia afaka herinandro indray veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena